Saka momban'ity jeu des îles izay nangalana teknisiana sinoa ity. Tsy mahafiala antsika malagasy ve? No hoe rehefa manao zavatra eto Madagasikara tsika de ny malagasy aloha, fa tsy hoe ny sinoa aloha, ny vazaha aloha, fa ny malagasy aloha. Haingo Ratsimbazaha nanarako mpamorona soradia de mpandrindra an-tsehatra de mpandihy. Zany hoe raha atao bango tokana de tena hoe mahafehan'ny atao hoe fanomanana sehatra anankiray seho an-tsehatra anankiray amin'ny alalan'ny fampisehoana zava-dehibe sy ny rehetrarehetra tokony mahakasika an'izany zany, ary efa mpanao an'izany mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. De ny tika tongavana de ity resaka momban'ity jeu des îles izay nangalana teknisiana sinoa ity. Fanontaniana petrako amintsika tompon'andraikitra ny rehetrarehetra na eo amin'ny kolotsaina sy ny serasera na ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fanontaniana tiako apetraka amintsika de hoe tena tsy misy malagasy ve afaka mahavita an'izany fa tsy maintsy ve natao ny fiantsonan'ireo vahiny ireo hanatanteraka an'izay cérémonie d'ouverture ny jeu des îles de l'océan Indien izay. De valiko le izy, zahay efa nanao ny tamin'ny 2007 navita tsara mihitsy zahay, tsy nisy tao fanakianana na resaka afaka mijery an'izany tsika ka hoe nahatsaravina na naharikoriko na tsy nanome ny asina mamalagasy ny zavatra natao tamin'izany fotoana izany. Maro izahay artista mana-talenta eto Madagasikara, fa maninona raha mba atao ny appel d'offre amin'ny zavatra tahaka an'ireny de miara tonga eo daholo izay manana ny sosikevitra sy ny rehetrarehetra, satria zavatra ho reharehan'ny firenena le ho atao de tokony miara manatanteraka an'le izy zany ny rehetrarehetra. Fa tsy mba misy ve izay zavatra izay eto Madagasikara, fa tsy maintsy hoe satria tompom-pahefana sy eo amin'ny fitondrana ve de tsy maintsy hoe tonga de izay alatsakanareo avy any ambony ihany foana zany, de zay foana aveo ny zavatra mety mitranga. Nefa ny mba mahavita ny madiniky, mba maro ny mana-talenta ary zahay any nahazo ny sitraka an'izany maro-boninahitra sy maro-pakasitrahana mahatanteraka an'izany. Za zao commandeur de l'ordre national malagasy. Tsy fantatro hoe inona zany nanomezana an'le izy, satria tsy misitraka ninninona mihitsy tsisy hoe vola raisiko amin'le izy isam-bolana. Manao taratasy ara-panjakana, mbola emmerdement tsy emmerdement, mbola tsy misy zavatra hoe sitrahako amin'izay hoe mba zavatra vitako tamin'ny firenena malagasy zay tsy misy mihitsy zany sitrahako amin'le izy, amin'le nanomezana an'le izy, fa de haingotrano le izy mipetraka eo ambony eo amin'ny rindrina, de anaovana koa le eto amin'le anina kely le aneto de mipetraka fotsiny eo de manontany io le fa inona io, fa inona io, zay fotsiny ny ilako an'le izy ve zany. De atsipy ny teny any aminareo izay nanomen'le izy de mba heritrereto hoe inona ny nanomezana an'le izy de inona ny mba sitrahan'le olona nomena an'le izy. Tsy mahafiala antsika malagasy ve no hoe rehefa manao zavatra eto Madagasikara tsika de ny malagasy aloha, fa tsy hoe ny sinoa aloha, ny vazaha aloha, fa ny malagasy aloha. Mba omeo anay malagasy re ny tsena tahaka ireny mba hampisehonay fa mahay zay. Tsy afotinay anie nanao ny zavatra tao tamin'ny 26 juin tsy izay no natsoina tamin'le izy, manome toky izay, fa raha izay natsoina tsy manao zavatra ohatran'ireny zay. Aza ataoko trano a-trano le zavatra mitranga ohatran'ireny, fa izay no mahavoantsika. Namako ihany nalako bika tsy tiako tare any ny tondratsika an'le izy, fa tsy hoe rahanina sy rahanina mahavita na tsy mitovy ara ny firehekevitra ara-politika, ara-pinoana, ara-pirazanana. Aza mifanilika ianareo ministera anankiroa hoe serasera sy ny kolotsaina, tanora sy ny fanatanjahantena afaka miara-miasa daholo rehefa ministera eto Madagasikara raha ny fahafantarako azy, indrindrindrindra ao anatin'io sehatra io, satria rehefa anao cérémonie zany
tsy hoe tonga de natation natao eo ambonin'io kianjan'ny mahamasina io e. Mahamasina aloha ny filazako azy e. Efa namboariny sinoa io, efa sinoa koa nanamboatra an'io, fa mahamasina ihany ny filazako azy fa tsy bareva mahamasina io mananjina io misy asiny. De efa ny sinoa nanao an'io. Sao tonga indray je de sila de mbola ny sinoa indray ny hisitraka an'le izy. Fa maninona moa zany ny anareo zany hoe ny sinoa aloha. Efa nandefa proposition ana cérémonie d'ouverture sy clôture zahay tany amin'ny MJS, tany amin'ny Birao, tany amin'ny Mahamasina. Fa tsy fantatra zany le izy hoe aiza ho aiza zany le zay taratasy nalefa zay tamin'izay fotoan'izay. Aiza ho aiza izy amin'izao. Manentana antsika zany, manentana antsika artista. Rehefa artista tsy hanavaka fotsiny na mpandihy na mpihira na mpitendry, fa itsika artista eto Madagasikara. Andao hiara entana isika, mahavita tsika fa tsy miandry ny sinoa tsika vao havita zavatra. Alahoery tompoko lasy tompoko vavy isika artista namana, andao tsika ifanome tanana, mahavita an'io tsika fa tsy voatery ny sinoa ny mahavita an'io. Malagasy ary mizaka ny zoam-pirenena malagasy, ary mirehare amin'ny maha malagasy